Tolona dia ilaina action citoyenne zany de tsy maintsy sisy miaina fa be ny fanambarana amin'ny teny foana mbola fa tsy miaina sasany ny tolona dia atao anatin'ny ara-dalàna raha saika hitolona zany za zao momba ny rano de andatra bidon jaune avy eo motsotra ka hatreo amin'ny trésor tolona ane zany action citoyenne fa zao moa fa misy any réseaux sociaux io fa manomboka verrouiller opinion publique io de fa manomboka manana tanjaka zany eo anatin'ny réseaux sociaux fa na izany aty zany gasy de mbola mila fidinana eny akianja rehefa misy zavatra tsy tiana fanehoana hevitra eny akianja araba ihany koa ny mpitolona malagasy ireo mpitaritolona malagasy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ary namono ny tena mihitsy moa zany mba hahafahana mametraka ny idéaly eo anivon'ny fiarahamonina io zany dia misy lesina foana tsara tsoahana amina zavatra toy ireny ary ny lesina moa zany dia ny fanovana ny fiarahamonina mba ho tsara kokoa ny fanovana ny rafi-pitantanana ara-politika sy sosialy sy ekonomika mba ho tsara kokoa ary matoa ny olona mitolona zany dia fitakiana fitoviana fitakiana fifandanjana eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny tany sy ny firenena inona moa atao hoe tolona mitolona minina zany raisiko any tonokalo ny ala hoe fanotolona fiainana ka be ny foto-kevitra ny mitolona zany taloha efa mino azy fa fitovitsaranga efa somary lefilefy izay anankiray zay fa ka ny fitoviana efa mitovitovy zao tsy de misy loatra ka le resaka hoe fitoviana zany fa eo amin'ny saranga ny zava-dehibe fa le nitolona nga mankehitriny de tokony tolona amin'ny tsy fahamarinana amin'ny tsy rariny amin'ny risoriso zay zao ny tena tolona tokony atao ny bosazao de amin'ny lafiny anankiray keo hoe tolona amin'ny fitiava-tanindrazana fa fantasy ny ankehitriny zany ino zany atao hoe tia tanindrazany voalohany zavatra mbola tokony hitolomana eto de fitsinjaram-pahefana amin'ny tokony ho izy any amin'ny faritany rehetrarehetra zay zany tokony hitolomana ny fiakaran'ny vidim-piainana tokony hitolomana satria misy vahaolana ny amin'io maninona tsy ampiarana naovana lalàna mikasika ny atao produit de première nécessité maninona tsy apetraka ny rafitra miaro ny mpanjifa rafitra cadre institutionnel maninona tsy ampiarana ny lalàna miaro ny zao ny mpanjifa zay zany mbola tokony tolona atao daholo zany fa tsy mitolo hoe ndao ny tolona tompo tsy de mitonga hoe ndao hanonga-mpanjakana fa maneho ianao tsy fahazakanao an'le izy de mandray andraikitra ny fitondrana misy any anefa ny zava-dratsy voka-dratsy zay hitatsika tsapain-tanana eo zany hitatsika hoe ny sotoavina amin'ny fiarahamonina malagasy somary rava tanatin'ireny tolona maro isan-karazany ny fanajana ny mpitondra fanjakana sy ny fanjakana somary rava dia tsy maintsy averina izay zavatra izay fa ny antsoavo atao angambany dia hoe niza na mpitondra fanjakana na ara-politika na vahoaka zany rehefa manao zavatra dia tokony anatin'izay fikatsahana ny idéaly izay fa tsy fikatsahana ny tombontsoa manokana Maraina,